Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Tany mafy ny fananarana Kazavela Iala, azony izy fa hainao hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Mbola mpanajana tanteraka ary ampanetretena ihany koa tompono iankofanay amin'ny tongo masinao mba hiarabana ianao, hideranay, ankalazanay ary koa hanomezanay anao ny voninahitra ambony indrindra ho anao satria an'izany rehetra izany ny fahatsaranao, ny fahalebiazanao, ny fahamasinanao sy ny fahefana feno hanananao. Makasitraka indrindra tompo malala fa eniky ny fitiavanao sy ny famindramponao tokoa izahay. Mbola nanekenao iaro anay, nikarakaranay ary ny fampitantana taminay nandritry ny herinandro rehetra iny. Ankehitriny izay tompo, dia mbola nomenao tompo-pahasoavana indray andre ny teninao, mampianatra anay, hanavao sy anisy ny lalandisonay rehetra, hanarahanay ny lala marinao mba azahoanay famonjena avy aminao. Mitalao aminao zay tompo, mamelà ny helokay rehetra, mamindrafo aminay tompo dia mba fenony fanay masinao izay tsirairay avy, hanampy anay hatakatra tsara ny izay ambaranao, ahafahanay mandinika sy mitahiry zany ao amponay ary ampianatra zany eo amin'ny tontolo mpiainanay ray manontolo sy zarainay koa eo amin'ny manodidina anay. Dia mitenena tompo fa efa vonona izahay hiaino sy hankatoanao. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Lioka, filazantsarany Lioka toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Luc chapitre 12 verset 1 à 10. Hovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ny nananaran'i Jesosy Kristy ny mpianany tsy atahotr'olona ary tsy teny ratsy ny fanahy masina. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hita isaka ny fanisaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany ny Loka nanao hoe, mitandrema ianareo fandrao azo masirasira ny fariseo dia ny fihatsaram-belatsihy. Fa tsy misy nafenina zay tsy aseho, na atakona zay tsy ho fantatra. Fa na inona teneninao amin'ny maizina dia ho re amin'ny mazava, ary zay pitsihinareo mangingina ao amin'ny efitrano dia ho toriana eo amin'ny tapotrano. Ary lazaiko aminareo sakaiza hoe, aza matahotra zay mamono ny tena, nefa noho ny afaka zany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa sehoko anareo zay atahoranareo, matahory zay manam-pahefana anary ianareo any amin'ny elo, rehefa novonony, eny, ho izao aminareo matahory azy. Tsy iarahanambatry va ny vidin'ny tsintsina dimy, nefa tsy misy adinoana eo anatren'Andriamanitra ireny na dia ray akory azy. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, asa matahotra, fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo na zovo manaiky ahy eo anatren'ny olona, dia iken'ny zanak'olona kosa eo anatren'ny anjelin'Andriamanitra. Fa zay mandaha ahy eo anatren'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatren'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovo ino anao teny fa manohitra ny zanak'olona, dia azo fahamelan-keloka, fa zay miteny ratsy ny fanahy masina, dia tsy mba azo fahamelan-keloka. Amen. Zany andin'ny soratra masina izany indray ry havana no ndeha angalantsika fampahirezana amin'ity androany ity. Araka izay voasoratra eo amin'ny soramandry dia hita tokoa fa nananatra an'ireo mpianan'i Jesosy mba hananana izy ireo fitondran-tena tsara sy mendrika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary vao eo amin'ny andininy voalohany dia hita tokoa izy fa mampitandrina ny mpianany hoe, mitandrema ianareo sa ho azony masirasira ny fariseo dia ny fihatsaram-belatsihy izany. Toetra tena ratsy zany fihatsaram-belatsihy izany ry havana, mody sy miady nefa ny kibay akelika ihany noho ny fitenenana. Ary zavatra tena mahasosotra indrindra eo amin'ny fiarahamonina izany satria raha mahita olona mody mitsikitsiky kanefa any ambadika dia mifosa sy miteny ratsy ianao izy. Tena ratsy satria hafa nolazainy ny vavany ary hafa koa ny ao anatin'ny fony. Tandremo Jesosy, saotratra ny toetra ratsy ny fariseo izany, mody mitsiky anefa ny fo maloto. Tsy tokony toetratsika kristiana mihitsy mantsy ry havana zany fiatsara-belatsihy izany, mitandrema
saotratran'izany naiza naiza misy atsika. Hoy tokoa mantsy ny mpanao salamo hoe aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko samy ankasitrahana eo mason'i Jehova. Zany hoe aoka hitovy ny ao am-potsika sy izay lazainy ny vavatsika. Ny magaga dia tena tsy tiatsika mihitsy ny olona izay mihatsara velatsy amintsika, anefa isika koa dia mba mihatsara velatsy amin'ny sasany. Tsy mety izany ry havana ka leo mifonona sy mibebaka miala masirasiran'ny fariseo dia ny fihatsaram-belatsy. Mitandrema ho Jesosy saotratrany masirasiran'ny fariseo isika dia ny fihatsaram-belatsy. Aleo mandeha amin'ny fahitsiana mandrakariva amin'ny fahatsorana fa izany no ankasitrahin'Andriamanitra. Hoy tokoa mantsy ny tenin'i Jesosy hoe fa tsy misy nafenina izay tsy naseho na takona izay tsy ho fantatra, fa na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy hiseho ny marina rehetra indray andro any. Eny na dia tsy hiseho etỳ an-tany aza dia tsy maintsy hivoaka ny marina eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Izany indrindra ry havana ny tokony hitandremantsika tsara. Aoka isika kristianina hitondra tena tsara foana ka tsy hitsahatra andeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana sy ny fahatsorana ihany koa. Eny fa na dia enjena aza isika, na dia ratsiana koa aza, dia aza kivy ry havana, fa ny marina tsy maintsy hiseho. Ataovy hoe ro antsika izany hoe enjena noho ny fahamarinana izany, satria tsy maintsy hiseho ny marina rehefa eo anatrehan'Andriamanitra. Mampianatra ihany koa ny tompo hoe matahora izay manam-pahefanana ianareo any amin'ny elo. Izany hoe te-hampafantatra antsika Jesosy fa misy tokoa olona manam-pahefana hamono ny olona fa tsy afaka kosa izy hanary azy eo any amin'ny elo. Toy izany mantsy ny mpanjaka ranavalona voalohany ry havana, nalaza tena nasika tokoa izany mpanjaka izany ka ary dia nanam-pahefana mono martiora maro tokoa saingy tsy nahavita nanary azy tany amin'ny elo izy. Ary Herôda mpanjaka lehibe koa nanapatra ny fahefana ka dia nanapaka ny lohan'i Jaona tao an-tranomaizina fa tsy nanam-pahefana koa izy hanary azy any amin'ny elo. Tsarovy ry havana fa matoa Jesosy Kristy ny teny hoe matahora amin'izay manam-pahefana anary ianareo any amin'ny elo dia tena misy ny elo ary misy koa ny fitsarana. Koa isika rehetra izay tsy matahotra n'Andriamanitra, manohitra ny didin'Andriamanitra, tsy mibebaka amin'izany fahotantsika rehetra izany, dia tsy maintsy ho ariana any amin'ny elo. Ary ilay Andriamanitra ny lavintsika ny fitiavany, izy no hanary antsika any amin'ny elo. Eny na dia tsy izany aza ny tanjony io Andriamanitra fitiavana io, fa ny andovantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Nampianatra ihany koa Jesosy Kristy ry havana eto, fa izay manda azy etỳ an-tany dia tsy maintsy ho lavina koa eo anatrehan'Andriamanitra. Voatandremo isika sao voasarika ireo olon-drasy mandahany Jesosy Kristy fa avery isika raha manaraka azy. Jesosy Kristy tokoa mantsy ry havana ilay mpamonjy tokana. Hoy izy eo amin'ny Jaona 4:10 hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Noho izany ry havana, isan'andahany Jesosy Kristy, isika kosa andeha hanaiky azy amin'ny alentsika rehetra, amin'ny ataontsika rehetra, fa izy no andamina ny fiainantsika. Manaratra ihany koa Jesosy Kristy fa izay rehetra miteny ratsy ny fanahy masina tahaka nataon'ireo fariseo dia tsy mba azo famelan-keloka mihitsy, satria ny fanahy masina no mampiaiky ny olona amin'ny fahotana. Ny fanahy masina ihany koa no mampibebaka atsika mba azahoantsika famelan-keloka. Koa izay rehetra manohitra ny fanahy masina izany dia tsy afaka hibebaka ary tsy afaka handray ny famelan-keloka ihany koa. Koa aza manohitra ny asan'ny fanahy masina izany ry havana. Raha tonga amintsika ny bitsiky ny fanahy masina mampibebaka atsika, mitaona atsika no tena ho an'Andriamanitra, mitaona atsika naiky ny famonjen'i Jesosy Kristy, dia aza toerina izy. Aza tenenana ratsy indrindra ihany koa izy fa tsy azahoantsika famonjena izany. Izany eny ry havana no mahatonga atsika hangataka isan'andro ny fanahy masina rehefa mivavaka isika mba hameno atsika, satria io fanahy masina io no manolo-tsaina atsika, io no manazava ny lalantsika, io no manova ny fotsika mba ho resy lahatra isika ka ho tonga olom-baovao handray ny famonjena araka ny teny asan'ny apôstôly hoe fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Hivavaka isika. Faly sy ravo izay tompo malala, raha tsy diso anjara tamin'izany fampianarana nataonao tamin'ireto mpianatra fahiny reto, ka dia nampandrenesinao anay indray androany ny teny rehetra izay tiana ho tanterahanay. Faly tanteraka izay Jesosy, satria tsy mba nijery fotsiny anay ianao tao anatin'ny
tao anatin'ny tsy fahatanteranay fa mbola niezaka nampianatra anay ny marina rehetra araka ny sitraponao mba hahazoanay famonjena avy aminao. Be tokoa mantsy izay kristianina Jesosy no mbola tratra ny fiasaram-belatsiany fariseo. Rehefa misy olona mahamena maso anay na koa tsy te ampiseho ny toetranay izay andika dia tsy mitovy ny zavatra voaka ny vavanay sy ny ao am-ponay. Betsaka ihany koa tompo no resin'ilay mena miraviravy teo amin'izao fiainana mandalo zao ka dia nanaonao foana tsy mba natahotra anao lay afaka manary anay amin'ny elo fa ireo olona mitovy aminay izay miseho manana fahefana nefa dia fahefana voafetra ihany ireo no atahoranay. Satria jamba ny rehaka izao tontolo izao izay. Ny tena loza indrindra tompo dia na dia nibitsiky ny fanahy masinao te hampatsiaro anay aza ny fahotanay ary maniry ampibebaka sy ampiaikeloka anay aza dia tsy noenonay anika dia nanohitra tanteraka ny asan'ny fanahy masina izay. Tsy misy miafina eo anatrehanao zany fahadisoana izany tompo ko mba mamindrafo aminay mamelany eloka rehetra tompo. Ankehitriny dia nabaribarinao teo anatrehanay ny fahamarinana rehetra tokony ho tanterahanay ary ankasitrahinao anay azahoanay famonjena dia ny anananay fahadiovampo tanteraka mba tsy ho tratran'izany fiasaram-belatsian'ny fariseo zany izay ary koa tsy atahoranay intsony ireo olona mitovy aminay fa kosa ianao ilay Andriamanitra manam-pahefana anary anay any amin'ny elo no atahoranay. Tsy tokony ihany koa izay anohitra anay teny ratsy ny fanahy masina satria izy no ampiaikeloka anay ary izy no ampibebaka anay mba azahoanay ny famonjena sy ny famelan-keloka avy aminao. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny tompo any anisy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy ary teny aminareo hoe mandehana amin'ny fahitsina sy ny fahamarinana ary fahatsorana miaraka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ilay manam-pahefana anary ianareo any amin'ny elo. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.